Misy kosa ny vaovao azo avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mahakasika indrindra ilay fihetsiketsehana karakara iny ny scoop digital ho amin'ny asabotsy avy izao tsy tanteraka moa ity hetsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy avy izao hetsika téléthon izay karakara iny avy eo anivon'izay orinasa mpamokatra sary mihetsika izay raha ny fantatra dia noho ny fiomankomanana samihafa ao anatin'ny fiatrehana ny fanamariana ny fasivy am'roapolo ny volana marsa no antony izay tsy atombanana ao anatin'ity hetsika karakara iny scoop digital ity io moa no fanazavana sy fanambarana nomeniny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay no mahakasika an'iny fanamoaka daty vaovao anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna ny avy eo anivon'ny senity na ny voamieramaly eo teny misahana ny fifidianana antony izany ny fahatarana teo amin'ny famoahana ny lalàna mahakasika ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny andindiny vaovao. Ny raiky amin'ny telopolo jolay 2024 no daty naroson'ny voamieramaly eo teny misahana fifidianana anemorana amin'ny fifidianana be ny tanàna. Izany hoe nasipa anemorana 14 andro ny daty raha oharina amin'ny tety andro nofaritana teo aloha ny 17 jolay. Raha ny fanazavana nentin'ny mpampakateny eo anivon'ny senita noho ny fahataran'ny famoahany lalàna momba ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana no antony fanemorana fahatarana izay mahatratratra any amin'ny 13 andro raha ny fanazavana. Mihemitra araka izany ihany koa ny fanombohan'ny fotoana fametrahana ny atota taratasy filatsahako hovidiany be ny tanàna. Raha ity volana martsa ity no faritana tany am-boalohany andraisana ny taratasy filatsahako hovidiana dia nihemitra amin'ny 7 aprilo avy izao izany. Mbola sosikevitra ny naroson'ny senita ary ny gouvernemanta kosa ny mandany ary mandray fanapa-kevitra farany momba ny datim-pifidianana. Saingy meloa izany dia mbola tsy maintsy aorian'ny fanapa-kevitra ho fitsarana avy momba lalam-pandrenana momba ireo lalàna vao ny lanian'ny antenimera-pirenena vao afaka manome ny heviny momba ny tety androm-pifidianana ny gouvernemanta. Andrasana araka izany raha katoavina na tsy pahan'ny gouvernemanta ny tety andro vaovao naroson'ny voamieramaly eo tena misahana amin'ny fifidianana. Fifidianana moa hitantsika fa tsy mora manao zavatra indrindra élection de proximité le izy zavatra nifotona ny vahoaka liste koa no fiditsika satria raha mahita fa secrétaire de liste no zavatra atrehana dia manoloana an'izay noho ny fanomanana iny moa teknika tsy dia hidiranay loatra fa raha ny antoko azo fema manokana na rapitso na afaka pitso rehefa raikitra hoe izay ny fanarahany be sy maro avoakan'ny gouvernemanta ny daty dia ohatra ny parti politique rehetrarehetra vonona amin'ny fotoana rehetrarehetra izay hitrahany an'io fifidianana io indrindra raha ny candidat ny HVM dia anatin'ny 1700 commune izay hiatrika ny fifidianana io amin'izao fotoana izao dia hanatrika an'io ny antoko HVM ary efa manana candidat an'izay efa vonona izay amin'izao fotoana izao.